Ampitomboina amintsika nery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, dia miaraba antsika isambatan'olona ary makasitraka indrindra manomboka ny herinandronao eo ampelantanan'Andriamanitra aty amin'ny tokantranony. Ary dia miaraba koa ny sampana Dorkasy amin'ity alahady natao hitondrana ambavaka azy ireo eto anivon'ny FJKM Sotry Fitiavana. Ny loha hevitra mpanjin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara dia mbola ny hoe azony ny famonjen'ny tompo. Alahady farany aprily androany, alahady farany impanjinantsika izany loha hevitra izany. Ary dia misy hevi-dehibe anankitelo indray ho tadidintsika amin'ity alahady farany volana ity. Mba rehefa nitokany amin'ny tokantrano tsirairay isika anontany olona inangany afatra, dia tadidina hoe afatra anankitelo ilay izy. Ny voalohany dia hoe andeha tokony tompo, andeha tokony tompo fa mahay ny zavatra rehetra izy. Ny faharoa, andeha hiala amin'ny ota ka hiaina fiainam-baovao. Ary ny fahatelo farany, andeha hanao asa tsara amin'ny fahamarinana. Averiko ihany ilay izy. Ny voalohany dia hoe andeha tokony tompo fa mahay ny zavatra rehetra izy. Ny faharoa kosa, andeha hiala amin'ny fahotana hiaina fiainam-baovao. Ary ny farany dia hoe andeha hanao asa tsara amin'ny fahamarinana. Ny perikopy ary vakiana tamintsika rehetra tamin'ity marain'ity nanambary izany avokoa. Avadibadeo ary ny baibolinao amin'ny filazantsara ny soratany Jaona, efa vakiana tamintsika hatreny am-boalohany efa nitondrana fanazavana. Jaona 2:20. Ho jerentsika ao anatin'io indrindra no hoe andeha tokony tompo fa mahay ny zavatra rehetra izy. Tantara efa itsika rehetra fa andeha ho verenana fitinina vetivety. Ny mpianatra io Simona Petera eo amin'ny ranomasin'i Galilea, ranomasin'i Tiberias moa ny ilazana azy eto, satria nisy emperora anankiray Tiberias ny anarany, tena ilay ranomasin'i Galilea nanjary natao hoe ranomasin'i Tiberias. Nandeha ny mpianatra Simona Petera nitarika azy hoe andeha hanaratontsika fitolaraka ny voambara teo, dia haitsika ny zavatra niseho. Nandritry ny alina, efa mazava ratsy ny andro, mbola tsy nahazo ninninona ihany. Ny mpandinika mpanao heviteny dia mamakafaka hoe fa naninona moa izy reto no nandeha niverina nandeha nanarato indray? Ny ravoravo tanana ve? Satria tsy teo ny tompo dia hoe tamin'i Jesosy le maty tena ny ravoravo tanana ny mpianatra. Fa efa nanomboka nisy aina vaovao ihany tany anatin'izy ireo tamin'ilay hoe nitsangana tamin'ny maty ny tompo, fa mbola tsy hitany. Aiza moa izany Jesosy nitsangana? Aiza moa izany izao no mety ahitana azy? Mbola tsy nandray ny fanahy masina rahateo izy ireo, ka ambaran'ny mpanao fiteny mety noana koa ndao andeha hanarato azy. Ary dia io ny Jesosy mipetraka eo amin'ny moron-dranomasina, nitsangana eo amoron-dranomasina, tsy fantatry ry zareo hoe Jesosy io fa mety ataon'izy ireo hoe mpanjono zadra-ranga na efa teknisianina may, satria efa diva maraina ny andro dia nanontany izy io. Ao nefa jereo kely le fanontaniany eo amin'ny 5:5. Inona ny voasoratra eo? Dia hoy Jesosy taminy, anaka manakanina ve ianareo? Dia namaly izy hoe tsia. Dia nandeha nitorohevitra izao ary alatsao amin'ilay amin'ny ankavanana indray ary tsy nandahy izy ireo, satria tonga dia natoky izy hoe teknisianina may ve izany? Tiantsika zareo raha teo koa efa reraka nalatsaka, dia haitsika nytoyany navesatra. Ilay mpianatra tiany tompo indrindra voalaza eo Jaona io no nilaza hoe fangamo tsy ny tompo iry, angatsy Jesosy iry. Nasalitro Petera indray ny fitafiana, lasa izy niazakazaka nandeha namonjy an'i Jesosy. Fa rehefa namonjy an'i Jesosy izy dia gaga. Inona ny zavatra nisy teo amoron-dranomasina? Nisy afinarina
nandreatrafo ve zany Jesoa ny sakafo teo dia nilaza taminy hoe andana kely ampio kelikio le hazan-drano reto amin'ilay azonareo dia niverina indray Petera dia firy nisan'ilay trondro lehibe hoy ny voalaza ao 350 dia indray Jesoa mbola nametra-panontaniana indray andao indray ne jereny andininy 12 ahoana indray voalazan'i Jesoa hoy Jesoa taminy avy sakafo nasain'i Jesoa isakafo zany izy zay ilay tantara inona ny hevitra izay dia izao aloha Jesoa mihitsy zany eto ny mandray atanana ny mpianany fatany hoe le hoe anaka moa manakanina va ianareo tena hevitry ny teny fototra teny am-piandohana dia hoe risaka izy fatany fa efa noana izy ireo tsy nanahazo hoanina akory satria niasa hatramin'ny marain'ny andro fa izy mihitsy no mandray atanana mivatana manontany noana moa nareo tsy ampiampy moa dia rehefa avy eo izy mihitsy no manasa ny mpianatra hoe andao ary sakafo zava-mahagaga efatra ary havako no hitan'i Jesoa Kristy no hitantsika ao anatiny io fanoharana foana dao ny tany sainy inona le efatra voalohany aloha dia izao efa tsy nahazo hazan-drano hatramin'ny nandritry ny alina izy ireo dia omeny Jesoa toro-hevitra eo amin'ny akavanana iny nahazo trondro marobe zava-mahagaga iray izay zava-mahagaga faharoa fa ilay arato ane kely hoy ny voalazan'izy ireo raha vao niakatra teny tanety dia nahita afinarina hoy Jesoa taminy ady hoe tsy tritra ny arato kely anely izy raha mindrana amin'ny fitenin'ny zana-bazaha kely zany tsika impossible ane le zavatra mitranga eo arato kely fa trondro lehibe faritany mihitsy 350 fa tsy rovitra ny arato ary akoatr'izay roa zany izay nazahoana n'le hazan-drano ny isany dia tsy rovitra akory ty arato fa akoatr'izay Jesoa ka zava-mahagaga Jesoa maty nitsangana tamin'ny maty fisehoana fanoteliny teo ny mpanao ny voalaza eo taoriana nisehoany tamindry Maria ireo andiam-behivavy Simona Petera eto zany zao reto mpianatra reto ary Jesoa matotovy tsy matotoy iny Jesoa Kristy velona iny mifanena tapoko iny zava-mahagaga izay ary ny farany iza nandeha naka kitay ny fako kitay sa mitondra charbon avy azy misy afinarina mirehitra avy hatrany dia Jesoa no miteny hoe manasa isakafo ry havako mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitsika tamin'ny herintsika nankalaza hoe naharesy ny mety zavatra sarotra indrindra amin'ny zanak'olombelona izy dia ny fahafatesana ka maika very ny zavatra madinidinika amin'ny fiainany ireny eto zany izao vitany ene niantoka ny sakafo ny mpianatra nandeha indrindra nampahery azy ireo mba tsy salasala tsy raviravo tanana hoe dia aiza ny tompo hoe aresehoan'ny tompo fa izy koa dia miantoka tsy niara-panahy ihany fa niara-nofo indrindraindrindra koa ao mantsy sy le mieritreritra hoe ny fanahy ihany fa niara-nofo mihitsy eneny atohan'i Jesoa Kristy raisy ny antanana mivantana ny mpianatra eto ahoana ny fampiarana an'izay ny fampiarana azy zany dia tsotra andehanao antsoavo amintsika aoka isika tokony tompo hoe inona daholo ny olam-piainana maro samihafa aminao any amin'ny fiainanao any inona ny mahatonga anao misalasala indraindray fa mahay ny zavatra rehetra ane le Andriamanitra inonao tsy zavatra izay tsy hainy ny olana fotsiny ianao tsy mahatoky indraindray ianao ny vadibadika indraindray ka rehefa misy ny olana goavana ka miteny hoe andao aloha entina mbavaka dia misy tezitra nahoana nefa zao ny olana ka mbola lazainareo fa vavaka mba realista tsara mba mitombona tsara fa joveny ny olana dia vavaka ny atrehanareo azy mampatsy any tompo ninona olana eritreretinao ny Andriamanitra inonao any mahay zavatra rehetra namaky tany amin'ny nahita boky fanazavana tsy tadidiko le lohateny indray andro tantara kely le izy ho an'ny mpianatra fa hitako hoe nazahoana lesona lehibe amin'izay nisy ankizy lahy kely ho izy andeha hilalao rehefa hilalao izy dia nahita vato be
teny tomany izy de lasa izy aloha nahoana moa no misy vato be ohatr'izao manaka anahy raha soina no ataoko atosiko nanosika izy fa kely ny heriny de tsy netinyetsika le vato raha sondray ary enihana de nianika indray izy de mipolisatra inona indray andraso atsona daholo ny namana ambadika atsy lita kiotoa apio kely afa jereo misy vato ty tatanay zao e fiteny amiko hoe modi am'izay ahako natao daholo ny hevitra rehetra na tsy mbadika tezitra ny namana nenako elabe aloha zay andeha ody rehefa aveo koa zao zay lasa tsy afaka andeha hilalao tsony teny tomany izy rehefa ny tomany mafy izy tonga ny dadany tena hitazo inona le mampitomany ity vato ty tata efa ho antsony tata natosiko izy ty aneniako nampiasainy lava ny fomba rehetra ka zany efa lazaka eo mitady zany nisy anankiray le tsy nampiasaina de lasa le dadany nanosika an'le vato toy ay moa zay ny toko voalohany nataoko aloha ny antso ny dada satria dada kay moa mahery zany miady rery mampiasa ny fomba rehetra eto toy le dada zay mihitsy zay tokony natao se voalohany ry avako malala ry dorikasy malala de hoy isika hoe ny zavatra lesona voalohany zany no raisitsika amin'ity marainy ty de zao hoe aoreno misami matokony tompo mahay ny zavatra rehetra izy io mety ho lany andro ianao hitady paikady eto sery adinao ny tena vahaolana voalohany lay Jesosy Kristy mahay ny zavatra rehetra mahatoky azo fa tsisy zavatra zay tsy hain'Andriamanitra atao fa inona indray ary ny faharoa raha izay ny voalohany eo ka tokony tompo fa mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitsika ndao indray avadibadio kely indray le baibolitsika teo any amin'ny Romanina toko 9 inona moa zao le hevitra faharoa jerentsika zao aoka hiala amin'ny fahotana hiaina fiainam-baovao ndao ary vakiny ny apôstôly Paul no manoratra ny ao amin'ny bokin'ny Romanina io fa ndao mba vakitsika kely vakitsika ny andininy voalohany de vakitsika ny andininy fahaefatra inona ny voalaza zao inona ary no lazaitsika mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana de andao ny andininy fahaefatra amin'izay koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao inona ny voalaza tsy manaiky mihitsy ny apôstôly Paul voalaza ny fahasoavan'Andriamanitra fa sika ve zany ho izy de hitombo anao mpanota hitombo ihany ny ota satria hoe avitra misy ny fahasoavan'Andriamanitra de toy izany eo efa maty ny amin'ny otany atsika zany hoe efa maty tokony maty ny ota aty anatintsika fa tsy tokony ho velona amin'ny otatsika otatsony itsika de mbola faranany tamin'ny batisa maty niaraka tamin'ny Kristy de rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ho izy de ho amin'ny voninahitra indray de andeha voninahitra ho andeha amin'ny fiainam-baovao ahoana ny dikan'izany dikan'izany anie de zao hoe tsy manaiky zany ny apôstôly Paul fa izao rehefa nitsangana Kristy de efa ianao koa efa olona nandresy hatramin'ny ota azy ka mila hita miavaka hoe ry zany ianao mbola tsy tao amin'i Jesosy Kristy etsy kosa ianao efa hiainam-baovao andao tonga de aka fampiarana avy hatrany fa tsy hijanona ela amin'ny hevitry ny teny raha izay zany no ambarany de izao hoe tokony ho samihafa zany ny fiainana taloha fony mbola tsy nitsangana maty Jesosy Kristy tsy nandray an' Jesosy tsy inona tsy ohatry ny tantara rehetra ohatran'ny betsaka neny Andriamanitra inon'ny olona haitsika zao hoe bodany zao tena nahery be mihitsy izy fa voateraka izy de le zaza teraka iny tonga de nitsambikina teny amin'ny fiteraha latabatra niterahandreny azy de nanenjika daholo ny olona rehetra nakaiza le zaza voateraka teo nakaiza le zaza voateraka de nataon'ny olona Andriamanitra izy fa rehefa veona ny mahasamihafa zava-mahagaga foana ny nataony fa ny mampiavaka ny Andriamanitsika naninona ny itsika nitsangana tamin'ny maty tsy izy tsony andao jereo ny fasany fa ao izy fa foana ny fasany de hoy ny apôstôly Paul hoe
rehefa tahaka n'izay nitsangana tamaty Jesosy Kristy, ianao koa mandresy ny ota fefa olom-baovao ao amindray. Miverina amin'ilay andalan-teny zany tsika manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia efa lasa ny zavatra taloha, ireo toka vaovao ireo. Andao tena haka pratika mihitsy ny tena tadiavin'ny soratra masina zany zao le hoe miala amin'ny fahotana iaina fanam-baovao. Raha mpangalatra zany ianao taloha dia tokony ahoana indray ianao zany zao ankehitriny? Tsy mangalatra tsony a. Raha ohatra ianao zany ka mpijangajanga taloha, rehefa nandray an'i Jesosy Kristy zany ianao dia tsy tokony ho amin'izay. Tsy fiampangana akory sana ry havana sanatry, tsy fiampangana fa antsoavo amin'ny fibebahana hoe hatramin'izay nandraisana ho an'i Jesosy Kristy izay a, tokony ho vavolombelona ianao miala amin'ny ota fiainam-baovao mba ho hitan'ireo tsy kristianina hoe fa babon'ny Kristy tanteraka ianao. Dia efa hitanao mihitsy hoe le fiainako nefa tsy le fiainako taloha tsony, fa raha za taloha ve no lazaiko eo nareo? Tsy izay, fa efa za fiainam-baovao zao. Izay le hoe azono ny famonjena, tsy ahavotsitra ny famonjena, tany hiala amin'ny ota ho fiainam-baovao. Dia niresaka tamina mpanompon'Andriamanitra ray ato izy hoe teoria ihany ene, resaka ihany ene ty le hoe hiala amin'ny fahotany ty, fa rehefa ho mpiangonana vonona tsara mihitsy hialako daholo zany otako rehetrarehetra zany. Fa rehefa mivoaka avy eo ako dia ahoana sarotra ny manatanteraka azy. Marina ny voalazan'ilay mpanompon'Andriamanitra, sarotra tokoa. Fa misy tsy ambaratelo aho zany ahatoganao ho tafala amin'ilay fahotana ka tena afaka hiazona ilay famonjena. Hoe voavonjy ianao, fiainam-baovao ny iainanao, dia andeny anao fizarana fohy aminareo a. Tamin'ny taona 2024 nalefa ny tao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina tany Fiji. Fiji misy nosy efo 300 any, fa nosy anankiray tamin'ireo 300 ireo no nandehananay. Rehefa tonga izay tamin'izany mbola mpianatra mpitandrina maromaro, dia nga lehibe izay no nandray anay. Dia tonga soa izy, raha pitsy maraina rehefa maneno ny lakolosy dia mifo. Fa mpijery daholo izay zany ny fandraisana antsika, maneno ny lakolosy mifo. Dia hoy ilay namana anankiray, andao tsy adina hevitra e, rehefa maneno ny lakolosy dia mifo zany. Dia hoy ilay anankiray, ka raha tsy rentsika dia ahoana? Tonga tokoa ny maraina. Ry zareo tsy manana an'ilay lakolosy akory satria ambany vohatra, tsy manana itony le klosy tony, fa azo ny kapohana ny etapy-tendrombohitra dia manakoako eran'ilay vohitra sy tanàna. Tsy tehiteny mivantana le ranka, hay le tiano tenenina dia zao hoe rehefa maneno ny lakolosy dia mifo aza mivavaka, satria mifo daholo ny tao atokantrano. Ary ny renim-pianakaviana amin'ilay fikarakarana sakafo moa zany dia efa mifo aloloha. Izay zany mipetraka mivahiny any tokantranon' latsay dia izy efa mifo, hay andeha hipetraka. Nendry zareo zany le ty amin'ny toera fandraisany vahiny tsy, fa ny lakozia indray ny azy no ara-dalàna, misy le cuisinière gaz, frigidera, ina daholo fa ny azy ny eto amin'ny salon dia miara-miondrika eo hivavaka. Alefa amin'izay ary le vavaka. Dia misaotra anao izay Andriamanitra, taio dadanay, taio ny asany ho ambininao, menao hery sy tanjaka sy fahasalamana, dia arova ny vehivavy jejo indray androany tontolo andro. Oravavy a, zay zany ny azany fomba hoe hitazomany ampirindra ny tokantranony, vavaka isan'andro ohatr'izay zany. Dia nandeha indray, dia taio fatra amin'ny zaza kely ho nentina mbavaka daholo. Dia amin'izay nentina mbavaka, taio fianaran-dratra izay, taio vadin-dratra izay, taio nino dia nome. Fa rehefa tafahoana izay dia hoy ilay namanay, hita aloha soa ihany fa firenena aty nga ambanivohitra e, aiza koa ny ana fotoana ivavahana ohatra niny isan'andro, nininina tsony. Ary jereo ty izy hoentina mbavaka daholo hatramin'izay zavatra rehetra. Fa hivadika fotoana maromaro taty aoriana, ny zara loky ny Océan Pacifique iny isaky ny 2 taona, le firenena kely nisy anay ny voalohany indrindra tao anatiny. Dia hoy ilay namanay, kisan'andro ve kiny lakolosy aneny foana, mbola entina mbavaka, tsy andaitra ve vavaka tsy mitsahatra io e? Ahoana izy ny tsy ho voalohany indrindra tiako jereo vavaka atao aminy? Fa teny an-dalana teny
izay amin'ny andavanandro zany misy rovavy ny famaly ianao teny anglisy moa zany le famaliana dia rehefa ny famaly be tsy santeny zay fa nitsahana ohatr'izao toga ny apitso samy niandryandry inona ny zavatra iseho teniteny le anankiray voalohany za aloha raha vavy dia mifona mihitsy aho tamin'ilay zavatra nyteneniko maly iny tsy tokony tenenao amin'iny mihitsy eny ahy tsy haiko mihitsy izay nahatonga hiteny ohatr'ireny fa dia mifona re le anankiray kio le anankiray tsy niteny hoe zay mihitsy nefa nandrasako ianao mifona fa ho izy ko izy rehefa jinihana ne zaza ny tena fototry le izy mifona raha vavy eny amin'izay zay jereo izy fa amin'ny fiainana ny fiainana misy ny ady ihany misy ny famaliana ihany fa noho ilay vavaka tanterahana isan'andro miasa ny fanahy masina ho jereo ny dikany hoe miady mantsy dia hoe za diso fa ianao marina fa ny eto kosa dia izao samy tsy nitohitsony isiko samy diso no zandry zareo hafa ho any ianany fanahy masina ka eo zany tsika mbola amin'ilay hoe hiala amin'ny ota ho amin'ny fiainam-baovao io ndray zany dia tena tsy vita mihitsy fiainam-baovao io raha tsy voky inona riavako voky vavake ka ny devoly koa aneo a tsy tamana rehefa voky vavaka loatra dia amin'izay fotoana izay tanteraka io efa olom-baovao ianareo ao amin'ny Kristy ianareo tsy ianao no nanao azy a fa le fanahy masina mitoetra ao anatinao avy amin'le vavaka sandratra foana miova ho azy le toetra fa tsy ianao no nandrafitra azy ataon'le raha vavy anankiray hoe io moa le malaza hoe ny lehilahy namoron'Andriamanitra Adama tamin'ny voatany fa ny vehivavy kosa avy amin'ny taola tehezany Adama zany hoe ny vehivavy zany avy amin'ny taolana ka raha vao manambady vehivavy aloha zany dia tsy maintsy mikirisana foana tsy maintsy misy fitenenana hafa foana dia ny rahavavy koa manao hoe ohatry ny any za aloha tsy mijanona mihitsy rehefa misy zavatra raha tsy ataoko lava be mihitsy ny teny ambarako amin'izay afaka tsara ny foko fa marary fo daholo nefa manodidina rehetra avy eo dia hoe tsy zanontsony ianao fa hoy ianao hoe raha izaho taloha izay fony za tsy tao amin'ny Kristy tsy amelakony aho raha tsy afaka tsara ny foko raha tsy izao fa za tao amin'ny Jesosy ve tsy ny akanjoko ihany ny vaovao ny voloko ny ovaiko ny kirariko sy ny rehetra fa ny foko mihitsy ny efa lasan'i Jesosy Kristy efa olom-baovao ahe afatra faharoa raha vavy inona le afatra faharoa raha miala amin'ny fahotana ndao hiala amin'ny fahotana anana fiainam-baovao fa tsy ho an'ny Dorcas irery ihany fa ho antsika rehetra koa tsy maintsy misy fijerena kely ao zany tsy afaka manamary-tena zany fa tsy maintsy mijery inavy ary ny tena mbola hota mahatonga an'Andriamanitra alahelo aho indraindray tsy fantatro akory izy io fa mahatonga an'Andriamanitra malahelo amin'ny fiainako dia mijery ny toetrako ve sa inona avaoziko isan'andro vaovao isan'ny maraina ny famindraponao ialako reny toetrako reny tsy zany manao azy fa Jesosy mitoetra ao anatiko andeha ingakainga mijerentsika ny hevitra fahatelo farany inona moa izay andeha hanao asa tsara amin'ny fahamarinana afatipadio indray ary salamo fa 2:20 nijerentsika teo tsy verenantsika vakina tsony le izy fa resaka mpitsara aloha ny tena misy ao mpitsara tsy marina tezitra be ny mpanao salamo eto salamo nataony Asafa mandra-pahoviana ianareo izy vao tena hoe hanao ny zavatra rehetra amin'ny fahamarinana dia lazainy ao nareo ny amin'ny tsy marina io mbola ho faty ihany ohatry n'izao zany hoe ohatry ny lazainy mihitsy azy zany hoe mety ho ratsy eny ny fifaran'ny fiainana amin'io fa eny tenatenany eo izy manjary miteny kely hoe voalazany ao tandremo izy andininy fahatelo fahaefatra alaharo ny teniny mahantra sy ny kamboty miorary ny oro sy ny malahelo vonjeo ny mahantra sy ny malahelo zany hoe le oro rehetra amin'ny fiarahamonina mpitondra tena kamboty malahelo tena iandaniny ny soratra masina mihitsy ireny tsy Jesosy Kristy tamin'ny androny ihany fa hatramin'ny boky ny testamenta taloha nefa miandany amin'ny kamboty sy mitondra tena ny soratra masina ary reny no ampitandremany hoe tandremo sao dia manao zavatra tsy marina eo amin'ny fitsanana ka lasa latsaky ny amin'ny reny indray fa izy miandany amin'ireny raha toizana ihany zany dia tahaka ny resaka asa soa zany nijerena eto hoe
tandremo a tsy maintsy mitsinjo reny kambotsy mitondra teny reny nareo a tsy maintsy manao mandeha amin'ny fahamarinany ianareo a zay satria alatin'ny topaza indrindra ty andro ty toeram-pamonjena zaza ery Ambohitsimbona moa ery Ambohipotsy fa ndeha hijery amin'ny Dorcas sika iza moa ny sapanao anivon'ny fiangonana ka tena mitsinjo reny manao asa sotsy mitsahatra amin'ireny karazan'olona ireny dia mety tena reo hoe nenay eto amin'ny sotro fitiavana nenay manao daholo ka fa zany hoe ianteny manokana ny Dorcas moa tsika satria izy ireo zany ny tena mpanohana indrindra raha eo anivon'ny foibevitsikema tena manohana ny sapana rehetra fa ry zareo zany tena mandray atanana mivantana mihitsy ireny mahantra kambotsy pitoreny le manatitra ambangony Dorcas amin'ny fiangonana nanana hony andeha hiaraka hitondra mangy satria krismasy ny andro pasika ny andro ery amin'ny topasa dia hoy izay hoe erezo raha vavy a fa ny tsika mantsy Jesosy Kristy tsy misy hoe tena hoe hitavatana ka hoe nifanena tamin'ny kitatsy ambany tatsy Jesosy fa ny antsika maniraka olona izy hiasa ary reny olon-dreny nasainy niandany indrindra amin'ireny mahantra malaherin'ny tompo ireny dia hoy izay hoe tohizo ny asa soa ndraindray mety efa reradreraka ihany ny any tokantrano any dia mbola misy ihany hoe adidy ohatr'izao dia karazana ohatr'izao fa ahoana ny filazan'ny soratra masina azaketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoana andro no hijinjahantsika raha tsy reraka isika tsy mahazo reraka zany fa mandeha manao asa tsara mandeha manao asa soa araky ny karazany avy fa ao ambadik'izay atao amin'ny fahamarinana ilay izy Jodasy enendra andro hoe tezitra ihany izy tamin'ilay ramatoa andeha hanositra ny fatiny hanositra ny tongotry Jesosy tamin'ilay menaka ilay tamin'ny volondohany dia hoy izy io zao efa ohatrinona vidin'iny menaka manitra iny raha iny zao nanampiana ny kambotsy mitondra tena angatsy efa nahavitana betsaka ohatrany hoe tinery zany le kambotsy mitondra tena fa tsy izay le izy misy tetikady hafa ao ambadika ao tsy amin'ny fahamarinana hoe andeha hanampy izy fa tsy fahamarinana loatra ny tao an-tsay fa ianao kosa dia taonina raha vavy avozy fa nylora tena efa nataonay izany hoe ary avozinay amin'ity andro ity mbola ataonay foana ny asa soa fa tsy ho anareo ihany fa ho antsika rehetra koa manatrika izao fa ny pompivavahana izao tsika kristianina no mampiavaka atsika ny ero atsika sambatra koa ny manome noho ny mandray dia lasa ianao raha mbola misy azo ny tananao atao koa dia manao asa soa ianao satria misaotra an'Andriamanitra reny olona reny a dia ny fitahin'Andriamanitra aferiny aminao fa melohan'ny amaranako ry havana dia izao hisaotra manokana ny FJKM Isotro Fitiavana ny Université FJKM Ravelojona izany a dia matsiaro indrindra tohananareo amin'ny fomba ahoana misy zanaka mpitandrina maromaro ao ary ny mpitandrina amin'ny ankapobeny raha fantatritsika ny amin'ny fivelomana azony indrindra raha any amin'ny toerana lavitra any amin'ny dezaka hoy isika tsy manana izay mba hanohizany reny zanany reny ny hidiran'ireny zanany reny mianatra akory hanohizany taom-pianarana fa ianareo eto hisotro fitiavana dia mamatsy manokana ny zanaka mpitandrina rehefa nanontany hoe amin'ny fomba ahoana amin'ny fahafolo-karena hono izy io entinareo manohana ireny ka zanaka mpitandrina maro no afaka manohy ny taom-pianarany ao anatiny ireny izay manokana dia faly satria misy amin'izy ireny mianatra amin'ny toerana hafa fa ny anay moa ilay mahafaly anay ilay hoe zanaka mpitandrina mifidy sekolony fiangonana fitaovana mivantana nareo tompoko ao anatin'izany ary raha mbola izahay aza no hidongy dia mbola ataonay ny fitarainana indray izao izy ireo lazainao mpitandrina izy ireo ka katekista delegely any ambanivohitra be reny dia hoe tsy tompoko ny mpitandrina aloha ankehitriny no eto hoy izay hoe rehefa kelikely ahoana moa ny efa vitso dia mbola azo tohizana any dia mety hitenareo anao indray amin'ny fiangonana hafa izany pastera eo ambony nefa izay hoe manonona ny fiadanan'Andriamanitra tompoko amin'ny fahafoizanareo anatin'izany fa raisinay satria amin'ny ankapobeny ny université dia tokony ao anatin'izay zany tokony ohatrany hoe manao fandaminana manokana ho an'ny mpitandrina
mbola tsy zakany anefa izany ankehitriny mbola azo lazaina hoe kely ny saram-pianarana mihoatra amin'ny oniversity hafa tsy afaka izany hoe ny zanaka pastera rehetra tsy mandoa efa misy zanaka pastera efa 50 dia atao hoana moa ny tsy ampandoavana azy ireo fa ianareo indrindra mandray atanana izany makasitraka indrindra tompoko fa ery ho lazaina anay ianareo ny oniversity izany tsy le arak'le lazaintsika azy hoe ka ny fiangonana dia tsotsotra tamin'ny herintaona nisy fananana natao hidirana mpiasa-panjakana ny oniversité FJKM Ravelojona sapana fahasalamana tompoko no voalohany indrindra teto Madagasikara niaraka amin'ny fananana hidirana toera ireo le eny amin'ny toeram-pampianarana ambony rehetra sy ireo le toeram-pampianarana fa maninona rehefa hoe amin'ny fiangonana dia tsy maintsy ho kely foana tsia misy zava-magaga ao anatiny ireny dia hoy izay hoe misaotra amin'ny fanohananareo hoe makasitraka ary dia tononona ny fiadanany tompo mbola atao ihany hoe raha mbola misy ty ho izo hatrany ry avako malala amarana izao fampianarana izao ary sika azony ny famonjen'ny tompo ny jerentsika hevitra telo hiazonanao le famonjen'ny tompo izay efa voavonjy ianao fa mila azononao hatrany izany sa tery tonga ny farany ka tsy voavonjy inona le hevitra telo ny jerentsika tamin'ny marainy ty ry avako inona le voalohany teo matokiny dia tokony tompo fa mahainy zavatra rehetra izy inona ny faharoa andeha hiala amin'ny fahotana dia hanana fiainam-baovao inona ny fahatelo farany andeha hanao asa tsara amin'ny fahamarinana amen